amin'ny anarana kariny fany masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana av'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany amin'ny volana Novambra misy ny lohahevitra vaovao hoe Mahandrasa ho avy ny Tompo. Ho raintsika ny rafanevantsika hanomboantsika ny fotoana. Isika ivavaka. Misaoranao zay Tompo fa tokony ataon'ny olonao izany. Mideranao zay mankalazanao izay satria na ny afo ny avandra, ny rivotra, ny rano any amin'ny lanitra, ny rano ambamin'ny tany, ny voromanidina dia mahay mideranao. Izay ny olombelona nataonao ivon'ny zavaboary, ataonao ny tsy hisaotra, tsy hankalazanao noho ny amin'ny fitiavanao nahary zao tontolo zao. Fitiavana ianao, Andriamanitra tsy te ho rery, dia nahary ny tanan-danitra, nahary koa ny zavaboary ety an-tany. Ary raha lavon'olombelona dia navotanao, novanginao tamin'ny alalan'ny zanakao, nomenao fiainana mandrakizay. Dia misaoranao zay Tompona mahazanak'Andriamanitra anay. Eko ny fitantananao anay isan'andro, narovanao tamin'ny ratsy, nahatratra zao andro voalohany amin'ny herinandro zao. Tsy noho ny herinay ny tanjakay, fa noho ny fitantananao, ny fiarovanao zay tsy takitra ny sainay. Misaotranao zay na misoretra nomenao anay na ny fantatray na ny tsy fantatray. Misaotranao zay na fiarovana nataonay taminay tamin'ny ankonanay na ny fantatray na ny tsy fantatray. Misaotranao zay amin'izay rehetra nandalo teo amin'ny fiainanay, na izay hitanay mahasoa na izay hitanay mampalahelo, satria fantatray fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tia anao Andriamanitra. Koa raha voreto zay dia ianao no antony, ka ankalazaina ianao. Koa misaotranao zay Tompo ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay. Ankehitriny mangataka ny fanamasina zay, ampianatra anay, anamasina anay mba hita ny tavan'i Kristy, mba ho tena zanako tokoa izahay. Koa amasina zao fotoana izao Tompo, ny sakrameta ny liturjia manontolo ary izay rehetra mba ho anitra kasitrahana io masinao, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitanao. Ka aingany ny tranonao mba ho tena trano favahano an'ny firena rehetra, fa tsy ho zo fierenjiolahy. Koa misaotranao zay Tompo, misaotranao zay Jesosy, misaotranao zay ry fanamasina. Zany nataony amin'ny anaran'i Kristy ilay nampianatra anay ivavaka manao hoe
anasanao azo toerana. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo. Manana ny fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany hita ao amin'ny Mateo 4:20 manomboka amin'ny dininy 2:70. Eno ampanajana sady eritrerety tsara ny tena maran'Andriamanitra ny sitrapony manao hoe: ko amin'izany dia miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nivoaka ho fantatrareo izao: raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay avian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namila ny trano no tamina. Ko miomana kosa ianareo fa amin'ny ora-tsiam-poizinareo no iavian'ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo manan-tsaina mahatoky nitendren'ny tompony feny mpanompony ka manome hanina azy amin'ny fotoana. Sambatra zany mpanompo zany raha mahita amin'ny tompony satria tonga tampoka ny tompony. Lazaiko aminao fa ho tendreny no mpanapoka ny fananany rehetra izy. Fa raha misy mpanompo kosa manao anakapo hoe maritra ela be ny tompoko ka mikapoka ny namana izy, mihinana sy misotro amin'ny mpimamo izy, ho avy tampoka amin'ny ora-tsiam-poiziny ny tompony, dia ho tapa amin'ny roa izy aoriana ny velany anona izy fitomanina sy ny fikotrohanify. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàna amin'ny Jehovah. Sambatra izay mitanina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika hifona, dia isika nety tena anaraka izao vavaka izao. Tompo, ny andro atrehanay dia andro mpiambenana, na tsy amin'ny fiavianao ihany fa amin'ny zavatra maro samihafa miseho ny fiainanay. Misy ny aretina tampoka, fahafatesana, loza tampoka, faharavam-pananana ao anatin'ny ray andro mondra dia tsisy tavela. Mampieritreritra eo koa ny fiavian'ny faharandro, eo ny aretina, eo ny zavatra maro samihafa. Nefa Tompo, indrisy fa tovarim-bariana ihany zahay. Adinonay fa mandalo ny fiainana ety an-tany, ka tsy nieritreritra izay fa amin'ny ora-tsiam-poizina tokoa no tonga ianao. Mamindrafo aminay Tompo, mamela ny ilokay fa tokony olony kiambina mandrakariva izahay, iambina amin'ny tenanay, ny ankonanay, ny havanay, ny fiangonanay. Variana amin'ny lalao amin'ny zavatra maro samihafa izay, variana amin'ny fiariana, eo ny fahasarotam-piainana izay maharevo anay. Adinonay fa ianao Andriamanitra ny tompony aina, mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Teo koa ny zavatra maro samihafa tsy matateraka anay, ny fiteninay, ny eritreritray ratsy, ny fikasahanay tsy manjary, eo ny asan'ny maizina, eo ny fifandraisana tsy mazava, ny fiariana izay misy kolikoly, eo ny fifandrafiana maro samihafa, eo ny fiavonavonana, eo ny kolikoly, eo ny alatra, ny fanambanina ny hafa, ny fanavokavahana amin'ny endriny maro samihafa etsy sy eroa, na ara-poko, na ara-pirazanana, na ara-pivavaha, na mahalasy mahavavy, feny fanavokavahana amin'ny toerana rehetra atraty am-piangonana. Mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Betsaka koa ny tsy matateraka anay ka mba eno fa tonononay mangina eo anatrehanao. Taminao dia taminao nanotanay ary zay rehetra ratsy teo masonao nefa nataonay. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra tomponay, mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy ilay maty ho anay, mamindrafo aminay ry fanamasina mpanavoasa tomboka se ho anay. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy ririany no anandratanay vavaka. Amen. Jesus.
tiantsika Andriamanitra mitsangana ndreny teny somafaly fa mafa mifahotantsika izy hoe ny apôstôly masina amintsika ary toy zany koa ny fanahiny mamonjy ny fahalementsika fa tsy fatatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahiny mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona fa araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina ary fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasan'ny rahatio ary zay nitendrenina antsony ary zay no antsony no amarininy koa ary zay no amarininy no nomeny voninahitra no zany ary havana dia aminaran'i Jesu Kristy nolazana fa voavela sy voafava koa ny fahotanareo no ny aminaran'i Kristy Tompo samy amin'deran'ny Tompo ianareo. Nahitany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka amin'ny fifaliana isika no nira voalahatra iomanantsika raha teo amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra.
raha ny entany ketsy no hidirantsika amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra.
Mamaky sy hain'ny soratra masony sika arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hosea mpaminany toko faharoambin'ny folo. Hosea toko faharoambin'ny folo natomboka amin'ny andin'ny fahaefatra hatramin'ny fahafito. Ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fony tany amboka dia nihazo nanomby lahatongotry ny rahalahy izy. Ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Eny nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Nitomany izy sady nifona taminy. Nahita azy tao a Betely izy, ary tao no niresahany tamintsika. Jehova, Andriamanitry ny maro. Jehova no atsiarovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao. Tandremo ny famindram-posiny rariny, ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Epistily ho an'ny Romanina, toko 5 andiny 7 ka hatramin'ny 5. Epistily ho an'ny Romanina, toko 5 andiny 7 ka hatramin'ny 5. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nazo fanantenana koa. Fa izao zavatra rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fanandevozana, dia fahalovana amin'ny fahafana izay momba ny voninahitra eo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrakakeritriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy azy. Isika aza dia miseto ato anatintsika. Miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no mamonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa hoana no mbola nantenana ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Mitsangana hitsena ny filazantsara isika. Arak'izay hita ao amin'ny Matio toko 9:20, ny andin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Matio toko 9:20, ny andin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta-anaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny telinao ny fahamarinana. Amen. Iombavaksika. Jesosy misaotranao izahay fa mbola afaka namaky ny soratra masina izahay. Ankehitriny indray Jesosy raha hotoriana aminay izany teny izany, mangataka ny fanahinao masina izahay mba hitoetra amin'ny mpanomponao izay hizara ny avatra avy aminao. Ho anay izay mpiainy koa re Jesosy, ho tena mpiainy mpakato tokoa izahay fa tsy ho mpiainy mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany nanaovanay azy vavaka izany. Amen.
ao amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Misy faly ery ny sasany fa tsy hitan'ny pastera amin'ilay hazo tsy hitan'ny pastera fa hitany Andriamanitra. Hosea 2:20 ny anarana hoe Hosea, Isaia, 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 ray ihany ny dikany fa ny zanatsoratra ny namboarina kely mba tsy hitovy be loatra. Hosea, Isaia, 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 Yeshua ihany ny dikan'izany, Jehovah no mpamonjy na Jehovah no mamonjy. Ireo zany mitovy ireo anarana efatra reo: Hosea, 𝗔𝗟, Isaia, 𝗔𝗟. Mitovy zany ny dikany anaran'ireo: Jehovah no mpamonjy na Jehovah no mamonjy. Yeshua. Zay mahatonga an'io raha zareo jiosy manonona an'io dia mitovy foana io, fa nisy dialecte kely nampiavaka an'zareo arakaraka ny tanàna nipetrahan'izy ireo. Ny Hosea dia mpaminany nandritra ny fanjakana mizara roa teo amin'ny fanjakan'ny Israely. Tapany avaratra atao hoe fanjakan'ny Samaria na fanjakan'ny Israely Samaria ny renivohitra. Ny tapany atsimo atao hoe fanjakan'ny Juda Jerusalema ny renivohany. Ireo zany samy nisy mpanjaka dia samy naditra tamin'ny 700 taona talohan'i Jesosy Kristy zany. Efa manamtanina ny faharavan'ny fanjakana avaratra ny ravan'ny ampira Siriana tamin'ny taona 700. Dia tamin'ny taona 500 zany hoe 200 taona taorianan'io rava koa ny fanjakan'ny Juda ny ravan'ny Babiloniana. Ka eto Hosea zany mbola eo ireo fanjakana anankiroa reo no mananatra manitsy mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo mbola eo ilay fanjakana anankiroa. Ka ho vakiantsika ny Hosea 2:20-7. Hosea 2:20-7 vakiantsika manao hoe: koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famoram-po sy ny rariny, ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva tanatin'ny fahalotaona ara-piaramonina, tsy fanjariana ara-piaramonina, tsy fahavanonana ara-piaramonina ny vanim-potoana ny tenenan'ny Hosea. Manirika ny bahoaka izy hiandry n'Andriamanitra, ho avy ny loza, ho avy ny fahababoana, ka tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery no vahaolana. Andriamanitra rery no tokony anteherana. Izay no tonga azy hoe miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Ny lohahevitry ny ty volany ty dia hoe mahandrasa fa ho avy ny tompo. Misy faingo eny anilany eo. Zavatra roa no asain'ny Hosea atao amin'izany fiandrasana ny tompo zany: mahandrasa fa ho avy ny tompo. Misy teny malagasy anankiroa manko mifanakaiky, tsara ny mahatadidy azy. Anankiray mahandrasa, anankiray miandrasa, tsy mitovy kely zay. Tsy mitovy kely zay. Ny hoe mahandrasa zany ianao zany mila mahandry ny dikany, maharitra fiaretana ao ambadika ao. Fa le hoe miandry indray resaka fotoana, dans le temps zany, anankiray dans l'espace, anankiray dans le temps. Zay ny nuance amin'ireo anankiroa reo. Fa tsy maninona akory reo raha ampifamadihana rehefa miteny. Fa anankiray milaza ny toerana, espace zany mahandrasa. Anankiray miandrasa, fotoana kokoa ny tsindrin'le anankiray. Ka le mahandrasa zany resahany hoe ny zava-misy iainana, ny toerana iainana, mahandrasa ianao fa ho avy ny tompo. Dia mila manindry kokoa ny lafin'ny faharetana le hoe mahandrasa, fa le hoe miandry manindry kokoa ny lafin'ny fotoana zany anatin'izay. Na dia samy misy fotoana ary reo. Mila mifikitra amin'Andriamanitra ianao raha tenenina hoe mahandrasa. Fiteny zany mahandrasa fa mbola ho avy ny anjaranao sy ny sisa. Vakiantsika ny 4 ka hatramin'ny 5 satria Israely no resaha.
fony mbola tao amboka dia mihazo no nombela tongotry ny rahalahiny izy ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra nitolona tamin'ilay anjery izy ka nahery nitomany izy sady nifona taminy nahita azy tao Betely izy ary tao ny resahany tamintsika io teny anankiroa reo amin'ny dinitsoratra masina anankiroa dia mamerina antsika amin'ny tantarany Jakoba ny teny anarany ary ny anarany dia mpamingana satria tao anatin'ny tongotry izy dia niazona ny talon ombela tongotry ny rahalahiny manambara fa ny toetrany dia mpamingana dia tsy lazana hoe mpamitaka ary zany tokoa ny nanteherany Jakoba dia olona tsy matanjaka saingy ny antehitra tamin'ny saina izy zay no natonga lasa ny aloha ny fizokiny Esau natakaly vary Esau matanjaka be fa resiny tamin'ny saina lasany koa ny faharoa ny inona moa nitsodra amin'ny Esau ny antehitra tamin'ny heriny izy ara-tsaina nananany afetsena nananany fa hoy Hosea avy eo tsy zany ny fiainana fa tambola kely zany tambola tao amboky zany fa rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'izy hozy izy ary zay le hoe mifikitra amin'Andriamanitra misy zavatra tokony ilaozana amin'ny fahazazana mankana amin'ny fahalehibiazana ary io dia ny cycle de vie dia irréversible fantatrareo mpanao siansa zay ny lolo tsy miverina ho fanday na samoana na inona tsony misy retorana arrière sa tsisy misy tsy malala koa hoe ny lolo zavatra mandady anaty lavaka taloha dia avy eo izy lasa mananelatra ho an'izay tsy mahafantatra fa tsy hoe vo izy dia fa lolo fa nisy dingana marobe ny lalovana raha tsy tarebe izy raha mbola kely tsy zay moa mampandositra ohatra ny biby tsonjo zay le izy fa rehefa avy eo izy marary dia mihidy mihiboka dia misokatra dia lasa lolo ary zay no tiany Hosea resahana eto hoe rehefa lehibe izy dia mitolona tamin'Andriamanitra nifikitra amin'Andriamanitra ary zay no tadiavina amin'reto Israely reto nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery ianao zany dia mitolona amin'izy malaza manko resaka tolona zao inona ny tolomanao momba n'inona intérêt momba n'inona fa Israely Hosea dia mitolona tamin'Andriamanitra zavatra mandalo mora simba ve no hitolomanao ny adinao varotra mafy nitolona izy sady nifona taminy izy satria mitolona amin'Andriamanitra tsy mora kory satria solotenin'Andriamanitra le anjely parainy andro zareo ny fampitolona ary maraina ny vika ny fotopeny Jakoba dia nitolona Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao dia nitahiny le anjely izy ary zay natao hoe mitolona amin'Andriamanitra dia ny fanontaniana hoe ianao ve mba mifikitra amin'Andriamanitra mifampitolona amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao na olom-boaositra na mpitandrina na mpiandry na dekona na inona hoe mba misy fotoana ve tena natsiara anao fa tena mifampitolona tamin'Andriamanitra raha tsy zay ianao tsy mbola lasa lavitra fa tahaka ny Jakoba hoe tena mitolon'Andriamanitra tolona tamin'Andriamanitra ary izy niona tamin'ny tao Betela le toerany nionan'ny Jakoba rehefa nandositra izy tamin'Andriamanitra dia nahita tohatra izy miakatra nandanitra tamin'ny nofony dia nomenariny hoe Betela Bet-El tranon'Andriamanitra ny dikany Bet trano dia ny El Andriamanitra ary zay le takin'Andriamanitra amintsika hoe mba mahery mitolona amin'Andriamanitra ve ianao mibebaka mangataka manambara vavaka zany manambara faharetana zany zay le miandrasa mifampitolona amin'Andriamanitra tsy mora kory io manana fiainam-bavaka ve ianao manana fotoana mifampitolo amin'Andriamanitra ve ianao amin'ny famakina ny soratra masina amin'ny fifadiana samihafa sy ny zavatra rehetra atao Jesosy dia niteny fa talohan'izany rehefa nakanalena fanahy izy dia nitolona tamina tenin'Andriamanitra nampiasaina tao Getsemane izy vavaka ny ampiasaina oka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao c'est pas comme moi je veux mais c'est comme toi tu veux Matthieu 5:10 no vakiana teo jerentsika
Jesosy miteny hoe tsy mora io mifampitolona amin'Andriamanitra io raha misy olona ta hanaraka azy ao izy aninona andamy tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Malaina mitondra azo fijaliana amin'ny olona matahatra ny enjena tsy te hisahirana ary zay mahatonga ny kristianina amin'izao mora lavo marefo kely. Zavatra tsisy dikany mampiala azy ao anatin'ny fiangonana. Tsy mbola miatra manaina kory ny fanenjena tahaka ny apôstôly resadresa-pona atao amin'ny olona monomonina atao amin'ny olona dia efa miala tsy mivavy mbola aiza ny azo fijaliana hoentinao. Tahaka le tantara kely fanaontsika amin'ny ankizy hoe samy mitondra azo no Jesosy dia nany Jodasy moa azo kely sa azo be nentiny moraka izy tamin'iny. Azo kely balitina nety izy koa mitondra an'io dia tonga tary hoe apetao eo le azo fiampitana tetezina. Ny azo natafita sa tsy natafita? Sy natafita. Matahotra azo fijaliana. Ary ndraindray zavatra tsy ilaina koa no ataontsika. Ahoana moa le tony tantara moa fa reo izy ireo mahazo rehefa miverina indray dia rasain'ny Jesosy nitondra inona moa? Tondra vato dia nanlerina ataony goda be satria nieritreritry zay avadika mofo. Dia rera-pona indray izy nitondra an'le izy tsy zay mbola izy avy teo. Ataony goda be le vato fa nieritreritry izy hoe avadika mofo le izy kanto tsy nivadika. Dia na izy antamonjy ny ainy dia avery azy le fitadiavanao tombontso tafahoatra. Le fitiavanao toerana tafahoatra dia ho very amin'izany ianao izy. Fa na izy na very ny amiko noho ny amiko. Lefa mamitana ianao rehefa mitolona ianao ho aniza noho ny amin'ny Kristy ve no anaovanao fahamarina anaovanao zavatra sa noho ny amin'ny tenanao sy nankonanao ihany ny ety an-tany ihany raha izay ianao dia ho very ozy izy. Mazava tsara hoe na iza no amonjy ny ainy dia avery azy ary na izy na avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Ny tsy fetezanao faty no ahafaty ianao fa ny fetezanao faty no avelona anao. Zay ny dikan'izay. Isika zany olona tsy mahay tia tena mba mahaiza tia tena. Fitiavan-tena nge le fivavahanao ka zava marina zany fa hatramin'ny fiainana mandrakizay le fitiavan-tena. Fa ianao fitiavan-tena mandalo ety ambonin'ny tany ny azakazahanao no takinao etseroa mahatonga anao tsy mety afa-po. Inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina? Inona nomen'ny olona takalo ny aina? Abdintsika amin'izay inona ny zava-dehibe ny aina? Mosy anankiray izy amin'ny tianao aina sa vola? Samy tiako reo fa samy sipako izy liry. Efa anaran'olona moko no atonga. Eo sany nafatariny hoe ahoana ny fifikiranao amin'Andriamanitra. Inona ny fandaharanao ny soatoavina ny système de valeur ao aminareo? Inona no alahatrao ho any ankonanao ny takinao amin'ny ankonanao ampianarinao ny ankonanao? Ny voninahitra ve ny mandeha loha, ny arena ve, ny vola ve, inona ny nalahatrao? Zay ny dikan'izay io. Fa hoy Hosea hoe alao mitolona amin'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary mbe alao le zavatra tokony alana fa teo Jakoba izy mpamingana mpamitaka mpitady tombotsoa ara-nofo ny fizokiana ny toerana ny tsodrany fitahina aty an-tany fa zao izy mpikatsaka ny fiainana mandrakizay dia ny fampitolona tamin'Andriamanitra izy ary zay ny takian'Andriamanitra aminao. Ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia maninona? Omeny ianao kadô ny sisa rehetra fa nantsikanay ny fanampiny mandeha loha fa ity aloha ny zava-dehibe ozy izy. Izay ny tenenany hoe mila mifikitra mafy amin'Andriamanitra isika vao tanteraka hoe mahandrasa fa ho avy ny to. Mila mifikitra mafy amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia mila manatanteraka ny didin'Andriamanitra. Mila manatanteraka ny didin'Andriamanitra dia verenantsika ny Hosea teo a toko 12 andininy fahaenina sy ny fahafito. Andininy fahaenina sy fahafito. Vakitsika manao hoe Jehova Andriamanitra ny maro. Jehova ny atsarovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindram-po sy ny rariny ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakarivo.
tsy misaraka zany ny fiandrasana an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony ny fanatanterahana ny didiny. Izy ere Jehova izy Jehova ny mpamonjy masony io, Andriamanitry ny tafika io, Andriamanitry ny maro io. Misy didy sy fitsipika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tsy mandeha ho azy zany fiarahana amin'Andriamanitra. Aza man'Andriamanitra kafa fa izao io Andriamanitra tsy azo aprafesina amin'ny zavatra rehetra, tsy manaiky an'izany izy, tsy azonao alahatra amin'ny zavatra rehetra izy. Zay mino aho izy dia ninona? Avao ahoana ny tohiny? Raha ty ahy ianareo, zay ny tohiny. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fitiavana dia tsy maintsy misy didy. Ary zay mamarina ny tena atsangana aloha ny didim-pitiavanareo. Ary zay ny manahirana ny olona rehetra satria tsy mametraka ny didy. Andriamanitra dia nametraka ny didy. Na mbola roa ary adama sy Eva dia efa nametraka izy aza hinananareo io azo itsy. Ny lalàna dia miarateraka amin'ny fiarahamonina. Ianao tsy te fehezina, tsy ngazatra gaboraraka amin'ny fiainanao io. Tsy gaboraraka zany fiainana miaraka n'Andriamanitra, misy lalàna. Zao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo. Misy didy tsy misaraka io. Ary zany no mahatsivanina ny fiarahamonina satria tsisy manaja lalàna ny olona na tsisy raha teo. Ny mifankatia dia variana tsy mametrika hoe zao no atao, zao ny didy, zao ny tsy mety, manirava ho azy iny rehefa avy eo satria ianao tsy nametraka. Jaona voalohany toko 2 ana amin'ny faraparan'ny Baiboly any misy an'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 2 ny 7 hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 2 ny 7 hatramin'ny 9 vaky itsika. Ary zao no fantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitanina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ho anaminy. Fa na izy mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana n'Andriamanitra. Izany no fantarantsika fa ao aminy isika. Zay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Dia ny 10 zay tia ny rahalahiny dia mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fatafitohinana ao aminy. Ary didin'Andriamanitra io zany no asaina tandremantsika. Miainga aty io itsika kristianina zany dia miakely ny fahamarinana vitantsika, miakely ny rariny. Zay mahatonga ny Hosea miteny amin'ny reto Israely reto hoe tandremo ny famindram-po, tandremo ny rariny. Kely fahamarinana ny mampahantra ny firenena. Satria ny fiangonana tsy toteny, tsy afaka hiteny satria izy koa ara manao. Aza miteny olona anao amin'ny couloir mba azo toerana, fa ianao koa ny couloir mba azo toerana atao amin'ny bronze sampana. Inona ny tenenanao olona fa ianao koa mba ny couloir. Marary ny aina mihitsy raha tsy mahazo plasy. Manomboka tam-piangonana zany le tsy fahamarinana ny dikan'izay. Tsy afaka hiteny olona ianao fa ianao koa zany fa niady sisika mba hitaritarika rehetra amin'ny sampana sy ny sa rehetrarehetra any efa ny couloir be manadala mihitsy ka ahoana ny tenenanao olona. Ahoana ny tenenanao olona ry amin'ny orinasa hoe mangalitra ianao very ny vola na fanjakana na orinasa fa ianao koa very ny vola tsampana tantaninao. Inona ny mahasamihafa an'izay? Ary zay mahatonga Hosea miteny hoe tandremo ny famindram-po sy ny rary, kely fahamarinana ny kristianina ka tsy mitoetra ho fahazavana mihitsy izy. Tsy afaka hitoetra ho fahazavana izy satria kely fahamarinana, mora levona ny fahamarinana. Anatin'ny zavatra masinao am-piangonana ary tantanina efa voa izy. Ka ahoana ho Jesosy zay mahatoky amin'ny kely indrindra, le kely indrindra saina tantenanao, ny sokajy ny enina sy ny sisa tantarinao.
ny antokopira kely tantaranao travayenao amin'ny zavatra hafahafa ahoana ny tantaranao zavatra ngeza ivelan'ny fiangonana tokony eritreritra tsara isika hoe ahoana tsara moa ny ainatsika zany didin'Andriamanitra izany io fiangonana kely anatin'ny tranonao io ara tsy hainao mitatana anatin'ny tokantranonao io fa samy mandeha samy mitady fa fiangonana io tranonao io dia izay le resahana eto hoe tandremo ny famindram-po sy ny rary ka manafatra antsika tahaka ny manafatra ny Israely koa Isia hoe mifikira amin'Andriamanitra aokanao mba mpitolona amin'Andriamanitra mitolona amin'Andriamanitra ary hain'Andriamanitra ny tokony atao aminao ary aokanao mpanatateraka amin'ny didin'Andriamanitra mpankatony sitrapon'Andriamanitra avy ao aminao avy ao amintsika ny miainga ny fahazavana dia mandeha amin'ny toerana hafa rehetra hoe mba olona miavaka mitefena amin'ny toerana anankiray za tokony ataonao misampana misy anao orere andray andro amin'ny ankizy mandalo amin'ny tananao fa tsy ratsy noho ianao ianao va manefa olona ho tsara noho ianao sa manefa olona ho ratsy noho ianao tokony eritreritra an'izany ianao amin'ny fihetsika ataonao ve tena manosika amin'ny olona ho tsara noho ianao ve sa manosika amin'ny olona ho ratsy noho ianao tokony eritreritra an'izany satria raha tsy izay tsy zava-banina anatin'ny fiarahamonina fa amin'ny olona zany tokony tsara noho ny olona manaraka ny taranaka manaraka tokony ho tsara noho ny taranaka manaraka fa misy taranaka miaratsy misy koa moa 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗛𝗛 sy ny sisa dia mihatsara ve sy iza ny tsara amin'ireo tsy fantatra tsony fa ianao ve tena manefa taranaka mihavamina ka tomoy aminao ary amin'ny tany tsara ary tokony amin'ny tany tena koa nareo taranaka nareo ve tsara noho izay sa ratsy noho izay tokony amin'ny tany tena zany na iza na vanao betay na gama io tokony amin'ny tany tena foana hoe nareo ve tsara noho izay raha mieritreritra an'izany taranaka mifandimbo dia mihatsara io ary misy ohabolana mazava hoe zay adala no andray ary say mahatonga ny mpanao salamo tena endro noho ny mpampianatra ianao ve rehefa mianatra miendro zao toroteny zao mieritreritra fa hoendry le noho le mpitory rehefa mivoaka avy eo ary zay ny tandiavin'Andriamanitra aminao raha zay tsisy dika ny vazavazana eto tokony amin'ny tamy tena ny tsirairay hoe ianao ve tena manefy an'io fa misy olona manefy ny taranany mihatsivamina misy olona mahalala tsara ary zay ny tena manimba eto amintsika mahalala tsara ny zavatra ratsy izy tsy mety ny zao fantany tsara le tsy mety ny atra taminy ny tsindritsindry aloka sy ny sisa ny atra taminy rehefa mba tafita izy tamin'ny fiainany le zanany indray lasa mpanindry aloka inona fotsiny ndre nataonao ianao nahatsara fa tsy mety le izy rehefa avao ny zanakao tsy tezenao tsara fa tezenao hipetraka amin'ny toerany mpamorotra olona ny fitezanao ny zanakao nefa ianao mahalala tsara fa tsy mety le izy taminahazo anao ary be deaibe ny olona manao an'izany fianakaviana ny fomba fitezamin'ny zananao dia mitezaina mba hitaingina sy hamorotra olona fa tsy nitezaina olombamina hitarika ny hafa amin'ny lalana mazava ny zanany dia hitanao le zanaky ny olona nahatsiaro voatsindry teo fa lasa manomboka miavonavona miarahaba ary tsy atao eto amin'ny fiangonana dia efa misy azy zany be deaibe amin'ny zanakareo reo tsy miarahaba kory na mba hitan'ny pastera fa lazaiko zany nefa za mahalala tsara fa ianao olona niady mafy tamin'ny fiainana vao tafita manina ny zanakareo tezaina roatra an'izany ankaiza ny firenena sy ny fiangonana raha izany nitezanareo ny zanakareo mpianarinao hiavonavona hiavaka noho ny hafa ao anatin'ny sampana misy an'izany dia mianatra manindry ny hafa ary ny mpikarakara sambana koa manavakavaka ny sasany satria zanaky ianna sy amina rehetra aby tsisy an'izany moa tandremo tsy amelan'Andriamanitra ianareo manao an'izany hoe ty tsaratsara satroka dia avahanao amin'ny zanak'olona tezenao tsy zamina ampianarin'Andriamanitra anareo zay mahatonga ny sy amin'ny teny hoe tandremo dia tandremo ny famindram-po sy ny rary aza mijery tavan'olona amin'ny zavatra rehetra fa tsy amelan'Andriamanitra amin'izany nareo raha tia hanana taranaka vaminy ianareo dia jereo mitoloma amin'Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra ary tandremo ny didiny dia tezao tsara ny taranakao ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen
mitombona hivavaka sika ry aho. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, ny Andriamanitra ny famindram-po ianao, ka mbola miala nenina mitory sy milaza aminay ny tena sitraponao ny alalan'ny mpanomponao. Mibery tokoa moa ianao ny tompony efa niteny, efa nilaza taminay izay tsara tokony ataonay eo amin'ny fiainana, fa indrisy fa mipetraka ho zaza mandrakariva izahay, ka tsy mba mandray andraikitra fa miandry fitahiana. Mbola variana miaina amin'ilay rononom-panahy ka tsy mety ho lehibe, ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana, ho modely fitaratra ao anatin'ny fiangonana. Mifonanay aminao Tompo, ny amin'ny lasanay izay to nandrandrainay mandrakariva hoe ianao no mitasy miaro dia ampoanay izany. Tsy mba mahay mitolona-bavaka izahay, tsy mba manana fiainam-bavaka aminao manokana, to vitavita ho azy fotsiny ny fiainanay. Tsy mahay mifikitra aminao Andriamanitra, mihazona ny famonjena izay efa natolotra ao anay. Nampafantarinao anay androany fa izay mahay mifikitra aminao Andriamanitra, izay tena mitolona-bavaka marina tokoa nge ny tena iaona aminao tahaka ny Jakoba ny sehonao Andriamanitra tao a-Betela. Ary ankehitriny izay dia tonga te-antranonao Andriamanitra, maniry ny aona aminao, kanefa dia tsy vitsy aminay Jesosy, tsy mba manana faharetana mandritra ny fotoana izay efa natokana iombonana amezam-boninahitra anao Andriamanitra. Manoloana izany indrindra Tompo dia kely ny finoanay, ka raha vao misy ny ady sarotra manoloana ny faninjehana sy ny vavan'ny hafa, dia manjary lasa miravoravo tanana izay, miozongozina ny finoanay. Tsy mety mihinana ilay sakafo-panahy, hanim-panahy mahavoky ny amin'ny fitandremana ny teninao Andriamanitra, ny amin'ny fankatoavana ny didinao Jesosy Kristy Tompo. Indrisy Tompo, menatra sy mangay ahy izahay. Ary ny teninao ny laza manao hoe raha ny amin'izao fiainana izao ihany no anantenanao an'Andriamanitra dia mahantra indrindra sam'izay olona izahay. Fa izay ara Jesosy, tsy mba mahay manantena ilay efa fiainana mandrakizay izay natolotra ao anay, fa ny amin'ny fitahiany nofy ihany, izany no metimetesanay sy angatahanay mandrakariva raha mba mitolona-bavaka izahay. Ifonanay natrehanao izany Tompo. Impiry tokoa izay nefa nilaza fa tianao, kanefa tsy mba toteny aminay ianao Andriamanitra, tsy mba nohajainay izay tena sitraponao marina tokoa. Miaro ny fitondrantenanay ara dia hita mibaribary fa olona tsy mahatoky izahay, tsy mba miaina amin'ny rariny sy ny famindram-po tahaka anao Andriamanitra. Efa naseho anao anay tokoa izay tsara, dia izay ilainao Andriamanitra aminay dia ny anao ny marina sy ny famindram-po ho tia fahamarinana. Kanefa Tompo, raha tsy keraina, tsy kafonina eo anatrehanao fiainanay, dia mampahonena loatra. Izany indrindra Tompo no angatahanay eo ianao Jesosy Kristy, ilay efa namindra fokana mela ny elokay, ary anavaozanay ny fanoloran-tenanay ankehitriny ho tia sy hanompo anao amin'ny vava, amin'ny asa, amin'ny fitondran-tena, dia ho hita marina tokoa fa kristianina, mino anao Andriamanitra amin'ny fosaina izahay. Ankehitriny Jesosy dia aoka ho modely izahay, mba hanana taranaka vanina kristianina, taranaka kristianina voataiza, ka tsy mampianatra fotsiny ny fe mampianatra izay fa tena manabe mikolo ny fanahiny zanakay. Ny taranakay Jesosy apetraka feny eo am-pelantananao, mba ho ity Madagasikara ty tokoa dia nao Andriamanitra ho taranaky ny taranaka faramandimby, tsy hiova. Izany moa ny ezaka ataon'ny fiangonanao hatramin'ny taona 1920 dia mbola taranaka kristianina mino an Jesosy Kristy ny taranakay.
apetraka feno eo am-pelantananao zany Jesosy dia nangatahanay aminao fahendrena, fahazavan-tsaina, fifankatiavana, anananay fiarahamonina mirindra atao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny tokantrano, eny eto amin'ny firenenay. Apetraka feno eo am-pelantananao Jesosy ny fampandrosoana ny fiangonanao, na fampandrosoana ara-panahy zany na ny ezaka any amin'ny tao-trano. Ianao Andriamanitra no hiasa anakery, andrava resakana maro samihafa. Eo ny fizahan-toetra lalovan'ny tsirairay Jesosy, ianao no amelona finoana, ianao fanamasina no ampahery sy ampionana ny tsirairay izay mandalo ady sarotra. Mahatoky izay Jesosy fa tsy mampitondra izay tsy zakanay ianao, fa ao anatin'ny fizahan-toetra raha dia efa manome lalana ivoahana amin'izany ianao, mitary-dalana mandrakariva ianao amin'ny lalana fanahinao masina. Dia momba anay mandrakariva Tompo, ianao no hiaro anay loha lalana sy vody lalana amin'izay rehetra alehanay. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny sampana eto amin'ny fiangonana, mba ho tena fitezam-panahy tokoa Jesosy ny olona tsirairay, mba tena hovanina ny fikambanana ihany koa, mba tena atateraka ny vina sy ny tanjona izay efa napetraka ao amin'ny taona vaovao. Dia mahatoky izay fa raha ianao no miasa dia tsisy ahasakana izany. Ireo rehetra tsy voatanisanay Jesosy, mahatoky izay fa ianao no malala masoa sy ny mahatsara anay, koa apetraka ifeny eo am-pelantananao zany mba ho voninahitra ny anaranao. Eo Jesosy ireo kristianina mpanomponao izay natsiaro ambavaka anao, misaotra anao tamin'ny natina voady, dia apetraka feno eo am-pelantananao Jesosy. Izany tokoa no andrasanao aminay, dia izay mahay midera, mahay misaotra, manome voninahitra ny anaranao na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na amin'ny akaratsiana na kafaliana, satria ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa asoa izay tianao Andriamanitra. Dia apetraka feno eo am-pelantananao Jesosy izany ankohonana izany. Ny anaranao Kristy Tompo ary angatahanay sy hanaovanay izany mivavaka izany, misaotra indrindra raha eo. Amen. Andeha hitsangantsika ry havana hanambaran'ny finoantsika eo anatrehan'ny Tompo, iombonantsika ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijara napaka amin'ny Ponto Pilato, nombona tamin'ny @𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka mivivaliana isika, ny aorian'ny fehikira dia roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia ho aminareo rehetra ny ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ndraran'ny fiangonantsika. Taratasy avy any ivelany. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, sampana sekoly alahady. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny sampana sekoly alahady, chapelle militaire Ampaibe. Antony fankalazana an'Andriamanitra noho ny 20 taona mahampitandrina ny tonian'ny sekoly alahady. Ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ankalazan'Andriamanitra noho ny 20 taona mahampitandrina an'Andriamatoa Razaka Arvony Charlot Patricien Mivady, tonian'ny sampana sekoly alahady 𝗧𝗥𝗜𝗚 izao, isika ny sabotsy 15 novambra 2024 ao amin'ny 𝗧𝗥𝗚𝗚 Andrainarivo fahasoavana, manomboka amin'ny 9 ora sasany ny fanompom-pivavahana.
Ny barofobe sampana sekolelady sy ny komity mifankalazana dia faly manasa ny sampana sekolelady eto aminareo andray anjara irairay mandritra ny fampom-pivavahana. Sitraka indrindra raha tonga mialoha io ora io mpandray anjara mba hazahoana manao ny fandaminana rehetra. Koa dia misaotra anareo sahady izay noho ny amin'ny fitiavana izay asehonareo ho voninahitr'Andriamanitra. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesoa, manao soni ny filohan'ny sekolelady foibe ny mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔𝗛 avy amin'ny tandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho tanterahana ny sabotsy 12 novambra ny fivoriam-be faharoan'ny SPIA 19. Asaina isika fiangonana manontolo anatrika izany atao zany eny amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗚 fiavaozana manjaka ilafy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Araka ny troaten'ny fiangonana dia atao amin'ny sabotsy 9 novambra ho avy izao ny fivoriana teknika iarahan'ny biraon'ny fiangonana, ny filohan'ny sampana ary solotena ray isa-tsampana sy fikambanana anatrika izany. Atao zany amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro mitondra fitaovam-pihinanana. Misy ny valopy fanatsarana ny trano fiangonana izay nozaraina tamintsika. Raha amerina izany sika dia eo amin'ny fanatazan-drakitra afovoany fotsifotsy no anaterantsika izany. Atao zany mandritra ny rakitra. Mba mijanona ny dekona finoana aorian'ny fampom-pivavahana ny maraina andamina mahakasika ny fanompoana ho tanterahana ny manjakandriana amin'ny 19 novambra. Aorian'izao vaovao izao dia isy ny fandraisam-pitenenan'ny biraon'ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana. Avy amin'ny komitin'ny liturjia fiadanana ampatsahivina isika komitin'ny liturjia fa mivory isika toy ny fanao isam-bolana aorian'ny fampom-pivavahana. Koa antsoina amin'izany ny voamera ara-panahy isan-tsampana manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny sampana mpanazava stily miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ho totosaina amin'ny herin'ny anio alahady 7 novambra 2024 ny fampanaovana fanekena mpiandraikitra sy fanolorana tony eto amin'ny fivondronana fa 500 chapelle militaire Ampaibe. Nijanona avokoa mpiandraikitra sy ny kape ao aorian'ny fanompoam-pivavahana anio. Avy amin'ny sampana tanora finaritra izahay RFF ao amin'ny sampana tanora dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tamin'ny fantanterahany randonnée izay notanterahana omaly 2 novambra nandritra ny 3 ora sy 10 minitra teny amin'ny La Pagode. Isaorana ireo namaly ny antso, isaorana manokana ny filohan'ny SDK mivady, ireo solotena amin'ny biraon'ny fiangonana, sampana sekolelady, sampana fifoazana, sampana dorkasy sy ireo rehetra nanatrika izany amin'ny manaraka indray. Sampana sekolelady mitoy hatrany ny fivarotana ny tapakila mahakasika ny rindrakira izay iarahana mitarika andrinana mamonjy ho atao amin'ny alahady 7 novambra tolakandro. Manantena antsika rehetra andray anjara amin'izany raisina ny tapakila any amin'ny mpampianatra sekolelady. Miverina ny rantsana-tany-ketsa anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Tsy misy ny fampianarana fety krismasy anio hariva. Rakim-pisaorana noho ny valim-bavaka ka mbola nitahin'ny tompony tokantranonay atolotra ho an'ny sampana sekolelady. Rakim-pisaorana ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 10:7 ny andinin'ny 1:12 tapany B. Ho fisaoran'Andriamanitra noho ny fahafahany zanakay fanadinana sy ny fitahiany rehetra. Tononona ho an'ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela sy ny mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ambony andrianday rakotomanana Eli Jones. Ny alatsinainy 17 oktobra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto tany. Hoy ny zanany rakotomanana Hazanirina Sidina Ranaivo Herinantsoina sy Antriniala Général de Brigade rakotomanana Lovasosimirana rakotomanana Mbintsosiando rakotomanana Elio sy Tahiry. Ny zafiny ny praitapo aminy praitapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗚 Tranovato Amboy Manandray fitiavana ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗚 Nosy Manjaka ny chapelle militaire Ampaibe ny fikotany Betsaraina.
Ny nofiny dia niala tao an-tranony ny zoma 1 oktobra rehefa nentina namezana amboninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗚 ambony manandray fitiavana. Ny fandevenana dia efa totosa tamin'io andro ihany fa mangin'ny fiangonana dia ho tanterahana amin'ny heriny anio aorian'ny fanompom-pivavahana. Mbola misy rakim-pisaorana iray azafady. Rakim-pisaorana dia anome anaram-baovao ianao izay ho tonono ny vavan'i Jehovah dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao ary 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛 eo am-pelantanan'Andriamanitra ao. Isaia 2:2. Ho fankasitrahana sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny tsingeritaonako sy ny fitantanany rehetra nitondrany anay atolotra ho an'ny mpitandrina rakotozafy Mikaela sy ny mpitandrina mpanampy ary ny asa sosialy mangataka vavaka sy ny hira FFPM 570. Dia toy izay indray ny raha ny fiangonantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola ao ampitomboana amintsika ny riavana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo tafahoana eto indray amin'ity andro alahady ity. Joreto ny tenako, solotena ny fiangonana. Misy ny vaovao azo ambara. Ny voalohany amin'izany dia taratasy avy amin'ny aumôniers militaires nationaux. Nanatrika ny fanompom-pivavahana tany Antsirabe moa zareo tamin'ny famoahana ireo manam-boninahitra dia nisy ny VMK. Efa fantatritsika ny VMK, vondrona miaramila kristianina. Tsy nitonona anarana moa zareo fa dia nanome antsika ato amin'ny nanome ny filoha zany sy ny komite ombonana protestanta sy katolika ny vilany lehibe mirefy 80 anankitelo nisany. Zany dia natolotra ny aumôniers araka ny tenenina teo aumôniers militaires nationaux. Dia ny aumôniers militaires nationaux manolotra azy ho an'ny eto amin'ny chapelle militaire Apaibe na avy amin'ny protestanta na avy amin'ny katolika fitaizam-panahy miaramila izany. Dia misaotra azy ireo isika noho izany fahafoizana. Misaotra azy ireo noho ny fahafoizana nanomezana izany vilany lehibe izany. Misaotra ny Tompo ihany koa nanolotraina azy ireo ary ny fanahin'ny Tompo eo amin'izy ireo ahatotosa ny asa izay sahanina amin'izany vondrona miaramila kristianina izany. Vondrona miaramila kristianina moa ampatsahivina ihany ho antsika fa dia miara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina. Ny mpitandrina rehetra zany araka ny fantatsika dia misy 4: ny mpitondra fivavahana miara-miasa amin'ny vondrona miaramila kristianina, dia ny protestanta, katolika, ny anglikanina ary ny FLM. Ireo fanomezana ireo dia azontsika ampiasaina avy hatrany efa ao amin'ny akany ao dia ny fiangonana afaka mampiasa azy fikambanana samihafa na sampana na tarika dia afaka mampiasa azy daholo. Fa fampatsahivana ihany ho an'izay ampiasa dia manao taratasy fangatahana ao amin'ny birao ao dia maka azy ao dia rehefa vita ny atao dia averina ary diovina tsara. Dia mirary soantsika rehetra ny amin'izany zavatra izany.
Faharoa manaraka an'izay a misy ny taratasy avy any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ty moa efa nresantsika ihany tamin'ny heriny a, ny antony a dia mifanolorana mpiomana mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛. Anankiroa izy ireo a no tenenina tamintsika fa ny anankiray ny efa tonga eto a, fa ny anankiray mbola manao asa, dia amin'ny heriny izy a ho tonga eto ihany a raha sitraky ny tompo. Koa miantso ny pastora 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 Andriamanisoa 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗔 Simonel sy ny ankonany mba hiroso aty anoloana. Izy ireo zany a no mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 indray a manomboka amin'ity volana novambra ity ka hatramin'ny volana janoary 2024 dia amin'ny anaran'ny fiangonana chapelle militaire Paibe fitazapana miaramila no iarabananareo tonga soa eto amin'ny chapelle militaire Paibe. Eo ny mpitandrina izay tompo-toerana, eo ihany koa ny zoky mpitandrina izay efa ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 teto a, ny birao-mpiangonana izay tarihako a, diakonina sy ny olona sampana rehetra mitarika, ary ny fiangonana iray manontolo a dia faly dia faly tokoa amin'izao fahatongavanareo zao a, ko dia ny tompony ho aminareo hatrany a atotosa izay asa masina nanendren'ny tompo anareo. Zay no vaovao azo ambara, nefa tsy adino ihany koa farany a ny fankalazana ny 520 taona na mpitandrina ny mpitandrinatsika eto a, dia ny docteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗚 zay manomboka amin'ny volana febroary ny fanokafana febroary 2024 ary ho faranana amin'ny novambra 2024. Ny tarika an'izany moa dia ny filohan'ny filohalefitra miaramila sy ny filohalefitra sivily, raha eo izy dia angatahana hitsangana ao a any afarany zany a, iny izy iny tonga iny a, ny izy ireo no andrafitra ny komity a, dia anao izay fankalazana izay sika amin'ny heritaona. Zay no azo ambara avy aty amiko a, ko dia handray tanana ireo mpitandrina sy ny ankonany isika, dia asaina ny ray aman-dren'ny mpitandrina, ny birao-mpiangonana sy ny olona, ny filohan'ny sampana sy ny tarika. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany.
antsika pastera ilaza hoe pastera izy ny antsotsika azy dia ilaza ny fiangonan'ny aviany koa izy fiangonan'ny aviana fa tsy le fiangonana n'olona dao ary pastera. Ny anarako Andriamaniry soa Zézé Simonel antsoina amin'ny hoe Simonel Pasteur Simonel avy any Befingotra andapa izany misaotra betsaka nareno mandray avy any andapa zany sava zany andapa zany mazoto toerana Pasteur Simonel. Ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazainao ho Jehova. Akay toko voalohany ny andinin'ny fahavalo tapamby. Ombako manana tanteraka tompoko ny arahaba sy ny firarintsoa izay noentiny filohan'ny fiangonana teo izay iarapanantsika mpiarakavy ny finoana amin'ity andro androany ity. Izay joroko eto nandraisana fitenenana foy dia anao tatitra ary koa hitondra fanazavana sy fanetanana ho antsika mianakavy mahakasika ny asa ezaka fanatsarana anatin'ny trano fiangonana izay tanterahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Arak'izay voalaza moa tompoko 2 volana no feptaona izay kasaina anatanterahana izao asa fanatsarana ny aty trano fiangonana izao izay efa nanomboka izany tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra irina ho faranana ny fiafarana ity volana Novambra izay itsahantsika ity. Araky ny fanontaniana moa tamin'ny maro anatin'ny mpianakavy ny finoana dia nanontany ny be sy ny maro hoe manao ana tokoa ny fandaniana izay eritreretina ho lanina amin'izao asa fanatsarana izay tanterahana izao. Raha atao fintina foy nandritra ny 3 taona teo eo namina finantsika natanteraka ny asa fanatsarana ny aty trano fiangonana izay nezahana nangatahana teo amin'ny ministera fiarovam-pirenena izany. Araky ny araha malala moa izany tao anatin'ny fiovaovany tompon'andraikitra isan'ambaratongany teo dia tsy afaka nanatanteraka izany ny avy any ka nanapa-kevitra ny baron'ny fiangonana rotota izany hoe ny protestanta sy ny katolika anatanteraka ny asa fanatsarana atao anatin'ny aty trano fiangonana noho ny fahitana hoe efa somary tranainy ireo asa izay mila fanatsarana. Noho izany dia notapahana ny hevitra satria maro ny teboka izay tokony ho hatsaraina tao anatin'izany finavinana asa izany iainga avy any amin'ny ambony isika. Rehefa avy nijery ny tafo dia nidina avy eo amin'ny valitafo na ny plafond zany tsy maintsy voakitika miaraka amin'izany ny mahakasika ny jiro rehetra ary rehefa nikitika izany tena minavina ihany koa hijery ny loko raha toka tanteraka izany. Raha tao anatin'izay vinavina mpandaniana izay ny mahakasika izay valitafo izay dia 510 tapitrisa ariary na 115 millions d'ariary no vinavina nomen'ny entrepreneur zany izay nanolotra izay vinavina mpandaniana izay. Raha araky ny fandaminana tapaka moa teto anivon'ny fiangonana dia niezaka foana nanomboka tamin'ny taona lasa hoe izay asa rehetra iombonana eto fiangonana dia hiazahana ho tanterahany komity rotota ka iaraha mividy ny fitaovana rehetra iarahana ny fandanina iarahana ny mijery ny olona natanteraka ny asa ary iarahana ny fanaraha-maso mahakasika ny fividianana sy ny fanatanterahana ny asa. Raha toy izay ny vinavina mpandaniana dia hatreto aloha zany 730 tapitrisa ariary ny vidiny hazo izany hoe efa analoha izy io zarain-drotonta ankoatran'izay ny karama sy ny teboka maromaro izay ho hatsaraina ao anatin'izay. Ankasitrahana feny tompoko lahy sy tompoko vavy ny fahafoizana sy ny fanoloran-tena izay nataontsika tsirairay avy nahafahana nanatanteraka satria amin'izao fotoana izao zany ny hazo manontolo efa afaka novidiana avokoa napetraka ery amin'ny faran'ny fiangonana eo amin'ny fafana moa ny lisitra ireo rehetra nanolotra. Tsy misy hoe nanolotra be na nanolotra kely fa sitraka sy telin'ny fiangonana tokoa izay natolotra ireo ary tena lehibe afaka anatanterahana ny asa.
dia afaka mijery izany isika rehetra izay efa nandray anjara. Raha mbola afaka mandray anjara tompoko tsy misy hoe nanatitra falopy iray dia tsy afaka manatitra intsony afaka manolotra foana mandritra fepotona rehetra nataterahana ny asa satria tena mbola maro ny filana. Raha ny tao anatin'izay vinavina-pandaniana tamin'izay 5 tapitrisa ariary izay moa 180 000 ariary na 7 alina sy ray hetsy ariary ny vinavina izay natolotry ny entrepreneur. Fa isika kosa rehefa nanatateraka ny asa dia nahita hazo 7 alina ka hatramin'ny 7 alina ariary isaky ny metatra tora-droa izany. Izany hoe raha mihoatra amin'izay vinavina-pandaniana izay dia tena nidina tokoa ny fandaniana na izany na tsy izany mila filana foana izany ko mbola anasanantsika mpianakavy ny finoana anomea izay rehetra afaka atao. Raha tsikaritrintsika efa vita amin'ny ampahany eto amin'ny altara, efa nikomandiana ny sisiny rehetra na ny gorge sy ny accessoire anidina izany eto amin'ny altara izany miaraka amin'ny plainte sy izay rehetra pitsopitsony anakatonana azy io. Ankoatran'izay ny vernis fa ny angatahana amintsika rehetra zao raha sitrakitsika mbola any ny valopy. Hitantsika hoe tena reraka ny loko eto amin'ny altara, io zany no ezahana amin'izao fotoana izao hoe hiazakazahana miaraka amin'ny fanakatonana ny plafond eto amin'ny altara mba ahafahantsika hoe rehefa navaozana nefa ny ambony afaka manavao hatraty amin'ny ambany isika. Rehefa nanao prospection na vinavina fijerena ny mahakasika ny vidiny izany moa manodidina ny 2 alina sy 4 hetsy ariary eo ny daba iray amin'ny loko. Tokony andany 3 na 4 eo isika miaraka amin'ny karama mampiasa izany ankoatra mipitsopitsony izany hoe 2 hatramin'ny 3 tapitrisa ariary eo fandaniana fa antsika manatateraka ny fandokoana eto amin'ny altara. Asaina tompoko izay mbola afaka manatateraka ny valopy fanatsarana mahakasika izany. Ny aorianan'izany rehetra moa dia anohizantsika ny asa fanatsarana makany amin'ny aoriana rehetra. Ny komisiona dia miombona tateraka ary misokatra amin'izay mety tolo-tsaina, tolo-kevitra ary fanohanana avy amintsika tsirairay avy satria ny braosy ny komisiona ny manatateraka ny asa fa ny fisitrahana ny asa sy ny fanataterahana izany dia atsika mpianakavy ny finoana rehetra ko anasana atsika amin'izany. Farany izay ny mahakasika ny tatitra sy ny fanentanana. Farany mitondra ny teny fankasitrahana feno ny fandeferantsika tsirairay avy eto anivon'ny fiangonana ny amin'izao mety tsy fahatombanana eto anivon'ny trano fiangonana izay misy atsika izao. Arak'izay voalaza moa ezahana ny anatateraka izany ho faranana amin'ny faran'ity volana ity raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahasan'olombelona azy moa vinavina izay rehetra izay efa miezaka ny rehetra manatateraka izany koa mamerina ny fankasitrahana atsika rehetra ao anatin'ny fiombonana amin'ny fiatrehana izany asa izany amin'ny pitoniana sy amin'ny mpifaliana. Farany tompoko anatateraka ny rakitra mihodina isika rehefa avy eo. Entanina isika rehetra izay mitondra ankizy na manana ankizy mba tsy tena na mikitra amin'ireny hazo ireny fa mety hoe hisy zavatra latsaka raha toa ka hoe voasitona mafy izy ireny. Efa nezahana na mafisina mba hiarovana ny sécurité antsika tsirairay avy fa na izany na tsy izany hiezahana mba tsy hoe hisangazotana izany na mety hoe hofikiriny ireny hazo mitsangana ireny mba hiarovana ny fahatombanany fotoana rehetra izany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy izao koa dia mankasitraka feno tamin'ny fiainoana. Misaotra tompoko. Ny tompontsika ny amin'ny asa izay tanterahantsika zany dia samy mazotontsika hitomban-day mba ho tsara ny trano kalazantsika n'Andriamanitra. Nahazo namana vaovao isika dia Ramatory Rasaolonirina Volonianta Emea sy Raolarimanina Ertina Diara avy any amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗛𝗏 fehizoro Ambotro Manjaka atsimon'ny Rivomiray zany faritra Andramasina mipaka amin'ny sisiny Ambatolampy raha ao zareo dia hitsangana. Le azo koa manakona manko dia misaotra ny tompo zany tsika dia tonga soanareo dia miraranareo azo empanahy amin'ny fanompoana ny fiangonana, eo ny sampana, eo ny fanompoana maro samihafa dia manasanareo raha teo iomby tabatra amin'ny tompo mampandray ny fanasa amin'ny tompo. Ny sakramentany batisa ho atolotra amin'ireto zanantsika ny zazakely Ravelomanantsoa Balika tolotry ny ray aman-dreny amin'ny sakramety Ravelomanantsoa Njakanirina sy Randriana Solokoloana Malala. Ny zazakely Razakamanantsoa Antsaly Ritsoina
sy raha zaka manantsoa ilo misaina atolotry ndray aman-dreny raha zaka manantsoa tantely sy raha miara-manana kolona fitiavana ho amin'ny sakramentany batisa raha ao izy mianakavy ireo dia hitsangana ampotoerany izy ireo dia mirary soanareo ny fiangonana ho tonga ny andro nandraisana an'izany sakramenta izany. Saotra tompo. Arak'izany dia azo ny mpizadra-zany tsika zany anankitelo zany zareo rehefa ho tonga eo ny anankiray amin'ny heriny eo tsika sampana zany amin'ny fiara-miasa maro samihafa tonga amin'ny fotoanany rojom-bavaka isika ireo zay tonga tsingery taona volana novambra hitsangana hoentina am-bavaka sy araben'ny fiangonana. Ireo zay na tsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny tompo hitsangana. Ireo zay manana olana manokana hifampitolomana am-bavaka hitsangana. Ireo zay marary sy manana ny marary hoentina am-bavaka hitsangana. Ireo zay nidonam-pahoriana ampahirizina hitsangana. Misarana zay tompony amin'ny fahasoavanao satria manao jerojom-bavaka zao izay mifampitotoy mariky ny fampitolomanay aminao amin'ny fiainanay manontolo zay napetrakay aminao. Misaranao zay tompo satria sarobidy aminay zany fotoana izany. Manarak'izany atranatokantrano ny sasany ankehitriny anatokantrano izy no maneho izay hitahitany aminao izay fifaliany aminao. Tsy ndrovy manokana ireo izay nidonam-pahoriana amen'ny bangy ianao anampy amin'ny fiarina iahy ny kambotsy ny mpitondra tena amela ny fahatsarovana miampy fiadanana fa tsy fahatsarovana mitondra alahelo sy fiforetana anaty. Tantaninao izy ireo andeha tsy ho sasatra ezakazaka tsy ho reraka amakivaky ny taona amin'ny fiadanana zay tsy misy manana fa tsy anao zay omenao azy ireo ary fifaliana tena izy omenao azy ireo. Misaotra tompo satria rain'izy ireo ianao. Vavak'izay amin'izay manana olana manokana amin'ny tokantraminy ady maro samihafa amin'ny fitsarana, ao ny anamponja, ao ny kely fivelomana, ao ny very asa, ao ny potika ny fananany, ao ny tsy fankazahoana maro samihafa ao anatin'ny fiarahamonina, amin'ny mpivady, amin'ny mpiray-tam-po, amin'ny mpianaka. Eny maro ireo olana maro samihafa misakana tsy fahitanay, tsy fahombiazanay dia miseho anatin'izany. Koa mandidy ianao tahaka nandidianao ny ranomasina dia nisaraka roa tamin'ny andron'ny Mosesy, tahaka nampitsaranao ny tafio-drivotra dia tony ny andro no amanginao azy ireo amin'ny tananao tsy fofa mahavony sofinao tsy lalindalovana fa mary tsara ka hitondra vahaolana ianao, hanome olona mba hifampitondra aminy ary izay koa atsiaro hifanampy amin'izy ireo. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana, ivelan'ny fiangonana, misy ny tsy maintsy miasa, misy aretina tsy hita-panafana, misy ny aretina tsy ilana fanafody any amin'ny hopitaly, amin'ny fiara fitaterana, amin'ny toerana maro samihafa. Ary hitra ny loharanona aretina rehetra ianao hiaro ny aina tsidina nandavaka ka kasinay amin'ny lalan'izao vavaka izao izy ireo ka tenenanao hoe sitrana amin'ny aretinao na amin'ny ozatra amin'ny nofo amin'ny tsoka amin'ny saina sy ny fanahy. Ianao Andriamanitra no androka ny asan'ny maizina analan'ny fanahy ratsy anomery ny fanafody ampiasaina ho an'izay mampiasa fanafody ampitombo ny finoana ary anome saina ny mpitsabo. Fa matoky izay fa hositranonao izy ireo ka tsy ambikina tahaka amin'ny diera ary omenao faharetana amin'ny fitsaboana ka ny fahasavanao omba azy ireo. Misy ny fitiavanao manokana nomenao anay, fahombiazana manokana nomenao an'ireto havanay reto, fahombiazana ara-panahy, ara-nofo, ara-piarahamonina, ara-pananana. Ianao no manome, miasa ianao tsy misy manomboka pela tananao, zanakao sy ny asan'ny tananao tsy anotaninanao fa abdidinao hatramy. Koa dia nomenao izy ireo ka faly mideranao, mijoro tsy menatra manoloana ny fiangonana fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Tehirizy izay nomenao azy mba hasoa ny hafa koa, hozaraina amin'ny hafa koa ka ho mpizara fahasoavana izy, tsy ho mpangataka ihany fa mba ho mpizara satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
tratry ny tsingerin-taona reto avanay reto nasenao tamin'ny fanivolondohany dia voaisa avokoa mariky ny fikarakaranao azy ny ampianarinao izy anisan'ny androny ka nomenao fo endry ary nataonao moatra no tsitsina maro izy ireo moatra no ny goaika moatra no ny voninkazo ka nahatratra zao tsingerin-taonana izao mandritra amin'ity volana novambra ity ka ianao Andriamanitra efa nanome azy tombonandro anome azy fifaliana fiadanana fahombiazana tatanazy ianao andeha izy tsy ho reraka iazakazaka tsy ho sasatra menao elatra tahaka ny any voromahery ko arabaina amin'ny anaranao izy ireo jereo ny kamboty jereo ny sahirana ampianaro izay jery azy ireo koa fantatrao ny mahasoanay na ny mipetraka na ny mitsangana na ny tokotany na ny manaraka amin'ny tambajotra no Andriamanitra mahalalan'izay heverina anay hitondra fiadanana fa tsy loza na tsy miloka ny vavanay fantatrao ny mahory anay ny mampalahelo anay ny manirikiry anay ary ndraindray ny mahamenatra anay fantatrao kosa ny mahasoa ny mahafinaritra ny mampivoatra dia omeo araka naben'ny fonao satria ianao Andriamanitra dia manome zavatra mahasoa anay hatraminy izany angatarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Tratry ny tsingerin-taona reo dia mirary soa indrindra. Misy ny fanasan'ny Tompo manasa anareo izay vahiny momba tatabatra amin'ny Tompo iroso amin'ny faloratena amin'ny alalan'ny rakitra isika araka ny voalaza teo misy ny valopia latsaka ampovoany ny rakitra anankiroa avy eo amin'ny sisiny.
Sao tontolo izao Jesosy malalo, miala taminao sy nankala, efa nanazimba ny fitiavana, niodina nandao ny tavana. Taminao satsina lemy, sy sodokany reretraretrako, nievitra fizano tena soa. Ankehici Jesosy malalo, tamiaotsy misalasala, minofa oraisinao tokotoko, minofa ianao amindrafo.
Manasanao ny tompo zay ampanefanasan'ny tompo io omby-databatra aminay. Amarina zao fotoana izao tsika io raintsika nira mialosy aoriany tsidrano. Tanterahany tompo aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny mombanao ankavisy ankavanana, tsy mba nge avelany ongozozo ny tongotrao, satria tsy mba matory na rendremana ny mpiaro anao. Tsy matory izy satria miaro anao. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao sy ankavinao. Ny masoandro tsy haninanao amin'ny andro, ny volana no ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah ny aranao namidrina mivoaka hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Oh,
mipetraka ivavaka mangina isika tompo. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindram-pony sy ny rariny, ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandraka riva. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misy 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 zany a dia alaina amin'ny décone zany raha avy eo zany. Izay tompony mba mandray azy ao amin'ny braoan'ny secrétariat, mbola tsara be ilay izy.
ary izy nany oniny ranonaina manganoany tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandran'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ary teo andamin'ny ony amin'ny orony ony nisy hazonaina mamovo 12 samihafa ary mamoy isam-bolana ny ravin'ny hazo dia fahasitranana ho an'ny firenena maro amin'io fiainana io dia tsy misy ozona intsony fa ny seza fiandranana sy Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ny mpanompon'Andriamanitra dia hitany tavany amin'izay ary ny anarany misoratra eo amin'ny andriny eo amin'izany tanàn'Andriamanitra zany dia tsy misy alina intsony tsy mila fahazavany jiro tsy mila fahazavany masoandro izy fa ny Tompoandriamanitra ny mpanazava azy ary anjaka mandrakizay izy izany tanàna lehibe anan-danitra izany izay anasana antsika hatr'izay raha hatr'izay ary ho mandrakizay dia aseho amin'ny alalan'izao fanasana izao famantarana hita masony amin'ny fanjakan'ny lanitra izay ho atolotra antsika amin'ny fiarahan'i Jesosy mihinana ny vokatry ny voaloboka amin'izay voafidy ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo mety sy mahavonjy ny misaotra anao satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Andriamanitra lehibe Kristy mpamonjy anay Jesosy avy any Nazareta manana ny fahefana rehetra anan-danitra sy ety an-tany hatrany amin'ny tany feny fiderana azy noho izy amin'ny anan-danitra ny kerubima sy ny serafimy rakotry ny elany ny arikanjely ny anjely tsombian'ny alina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra aminao ko avy alao reny feonay mba iombona ny fen'ireo anan-danitra misantitra sady ny fanjakana sy ny fiobina manao hoe oka inotsika ny teny fanorenana azo sakrameta masina izao fa i Jesosy Kristy tompo tamin'iny aniny iny izay niamadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana ahy dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misy tro amin'ny tianareo rehetra fa ity ny rakony amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka izao natao fahatsiarovana navinanavinany misotro ianareo fa navinanavinanareo ny mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny dia isika hivavaka noho ny fahatsiarovana ny nahatongavan'i Jesosy sy hangataka ny fanamasina rahateo ry tompo araina an-danitra indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavanao olona manomboka tao amin'ny fiananabilon'ny Betlehema izany hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia ny fahaterahana ny asana ny fijaliana ny fahafatesana ny fitsanganana amin'ny maty niakatra ambonina hatra nan-danitra ianao ary mifona ho anay miandry sy mitalao ny fiverenanao izahay noho ny amin'ny fanamasina izay irinao amin'ny fahasari-piaro ato anatinay ko mianto aminao izay Andriamanitra tsy to mba hafenao ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay taio tanteraka izao sakrameta masina izao hoendry Kristy ilay tokona Kristy ilay tanteraka Kristy ilay naterina indray mandeha monjany ato amin'ny azo fijaliana ry tompo araina an-danitra oka hiasa ny fanahy masina ny fanahy mamelona manamasina manome anay ny zavatra rehetra ary mahary anay izany fanahy izany nomeo anay mba tafatsova ray ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy rany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izahay
koa miano taminao zay ry fanahy masina, ry fanahiny Kristy, ry fanahiny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany nahafantany fa izay no mahafantatra azy satria ato anatina izy. Koa miano taminao zay ry fanahy masina. Amasino mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy Jesosy, amasino ny divay mba hanambarany rano Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny zanako amalalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy arominao Andriamanitra ray tsy toko mba amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy Tompontsika izay novakinao antsika. Satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kabakan'ny fisaorana zay saorantsika moa tsy firaisina amin'ny rano Jesosy Kristy va izany? Ny rano Jesosy Kristy izay nalatsany ho antsika ho famelan-keloka. Amen. Oe Jesosy Kristy Tompo, andeha efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Ka zareo mozay mahay miandry ny hoe Mahandrasa fa ho avin'ny Tompo. Amen.
isika iombopo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo tsy mendrika natao hoe zanaka ho aho. Tompo tsy mendrika idiranao mba nitavitraniko aho. Tompo tsy mendrika itsipona izay sombitsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manantona tsy mba ho lavitra mihitsy. Amen. avy ry mpanavitra taio ny fandraisana. Hoy Jesosy Kristy, mifikira amin'Andriamanitra ane ianao, raiso, hany, ity ny tenako, izao nataovy ho fahatsiarovanay. Ny tenanao natolotra, ny ranonao dia nalatsaka. Jesosy Kristy izay mandidy antsika natateraka ny didin'Andriamanitra. Sotroana rehetra ity fa tiany rahako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana navinany misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo. Fefa nandreraka izay mety izao sakrameta masina izao. Sakafo fanahy mavoky ary sakafo mifanjakany lanitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Ho antsika izay avy niombona tamin'ny nofo mandrany Kristy. Miambeny ianareo katomera amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy mahireza, ary izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana.
anareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiritra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, ananatra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika to. Fa ny fanantenana namonjenantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.